izy ity zany a dia fampiarahana ny resaka ara-tsiansa sy ny fampianarana ary ny fampiarana eny amin'ny terrain zany hoe tsy zavatra mitsingevana zany. Ny faharoa dia isy zavatra avoaka fa tsy fe hoe fampianarana fotsiny zavatra tena pratika avoaka zany a dia ireo karta amoaka karta zany karta momba ny trafika. Ireo karta ireo a dia tsy karta natao fatany fa avy amin'ny fahalalany olona eny fotony a amin'ny resaka trafika no anamboarana n'izay karta zay. Zany hoe tena ataontsika hoe mampiseho ny zavatra eny atoerana. Misy teknika be dia be moa zany ao anatin'le izy hoe ahoana fifandraisan'ny olona sy ny biby a dia aiza ho aiza ny tokony hametrahana. Raha ohatra tsika hametraka patrouille, aiza ho aiza ny lalan'le patrouille ny tena tsara indrindra. Zany zavatra zany a mba hanatsarana koa le fandraisana andraikitra fa tsy ho lany vola ohatra tsika hoe andefa olona ary atsimo a nefa ny zavatra amseho ary avaratra. Dia zareo zany a amin'ilay fahalalana azo tety fotony a hoentiny any amin'izareo any le zay fahalalana zay a dia efa misy teknôlôjia sy ny ataontsika hoe fahaizany zareo manao an'le izy a dia anantsika ataontsika ohatrany hoe karta anankiray afaka ampiasain'ny olon-tsotra na organisation ohatranay alliance vargasy ary omena ihany koa andreo mpitondra fanjakana zany mba ahatsara kokoa ny fandraisan'ny zareo andraikitra. Dia ny tiako mariana zany ary ny tena zava-dehibe amin'le izy le nresahany teo dia hoe ary mifandraika amin'ny stratégie zay nijerevana ihany koa le izy hoe rehefa marefo ny fampiarana lalàna tsy hoe ny fampiakarana ho 5 taona 10 taona ny sazy a no mampiena le izy lafindray zay raha tena miatra ny lalàna tsara zay fa aty amin'le crime mihitsy zany a aty amin'le fahafahan'le olona manao an'le zavatra mihitsy a no avy hatrany dia bahanany amin'ny fampianarana zay ho ataondry zareo zany. Dia anisan'ny tena ataontsika hoe livrable moa zany na koa hoe vokatra tena andrasana amin'izy ity dia izay resaka carte zay. Kanefa koa ny anisan'ny tanjona amin'le fiaraha-miasa koa dia le resaka vocation. Tsika zany a manana rena voajanahary ngeza be ty sy tao anatin'ny lazainy zany ty fa anisan'ny antony tena mahatonga ny alliance vargasy koa hiara-iasa aminy dia hoe ilaina koa ny mpianatra satria izy mampianatra anana an'izay vocation amin'ny resaka crime momban'ny biodiversité zay. Zany hoe suscité vocation raha zany raha ataontsika amin'ny teny frantsay le izy. Dia mazava ho azy moa zany fa ao anatin'le fiaraha-miasa zany dia hoe ary amin'ny farany koa avondrona daholo ny fahalalana itety ny zavatra ataony voalohany zao dia hidina ny sonerany vongo zay no an'le izy a dia raha resaka mety halany atao any resaka hazo hidina any atsimo andrefana zay resaka sokatra, hidina andeha ho any amin'ny faritra boeny zay resaka sokatra, andeha ho any amin'ny faritra atsinana zay resaka fitrandrana tsy ara-dalàna ny volamena. Zany hoe hoezahantsika ho fehezina zany a ny resaka trafika eto Madagasikara. Mazava ho azy moa fa hiara-iasa amin'ny fitondram-panjakana zay ao anatin'izy io. Tena zava-dehibe aminay alliance vargasy mihitsy ny fampiarana ny lalàna. Kanefa tsika zany zao a samy mahita samy mahafantatra fa marefo zay fampiarana ny lalàna zay dia anisany fandraisana anjaranay amin'ny maha-olom-pirenenanay amina firaisamonim-pirenenanay a dia any amin'le fanakanana ny olona tsy handika lalàna any a no ataontsika hoe insistena ary zay no mamafisina ary zay no antony tena iarahanay aminy hoe sakanana le tsy handika lalàna. Ohatra misy teknika maromaro izy io, misy sokajiana 5 zany ohatra amin'le izy a. Anisan'izany ohatra hoe atao mazava ny fidirana amina parika anankiray sy ny fivoahana amina parika anankiray. Raha mijery tsika ohatra zao hoe raha misy chantier anankiray a dia manao ino moa izy teo, manao gilet ny mpiasa ao, mora fantatra zany. Fidirana anaty parika koa zany a mety atao ohatray
fanalavirana zany a an'le zavatra tsy ritiny olona sy le olona dia misy teknika maromaro ao anatin'izay fampiarana an'le hoe ahoana ny farana vitana ny zavatra tsy ritin'le olona sy le olona tokony andika lalàna zay afaka mandika lalàna zay satria anisan'ny teoria anankiray moa zany a no nraisinay tamin'ny zareo hoe ny olona rehetra dia mandika lalàna daholo rehefa tsisy mpanara-maso zany hoe na ianao mpanjono ao anatin'ny manjono tsotro io ao anatin'ny ataontsika hoe manodidina valan-javaboary rehefa tsisy mpanara-maso le valan-javaboary a dia tantehinao dia zay zavatra zay zany a no ezahana mafisina zany zay ohatra fotsiny zay resako zay mafisina zay fanalavirana an'le tentation sy le olona zay fa mifototra amin'ny fahalalan'ny vondron'olona ifotony zany le science ho apetraka ry zareo andray ohatra anankiroa fotsiny ngamba ny resantsika am'le resaka asabity iny moa zany ny tena fantatritsika am'le izy a ny voageja ataontsika hoe officiellement voageja tetatoerana tao anatin'ny 5 taona dia 230 metatra toratelo ny voageja tany ivelany nandritry ny 3 volana voalohany 414 dia 400 metatra toratelo zany hoe tafavoaka foana zany ny azontsika betsaka kokoa zany tafavoaka no mivoatratra teto ny chiffre ananan'ny gouvernement sinoa nanomboka tamin'ny taona 520 ka hatramin'ny 320 dia 25 000 mètres cube dia eritrereto amin'izany raha 6500 € ny mètre cube amin'izany zavatra rehetrarehetra zany a dia zay anisan'ny pertatsika zany ao anatin'le izy zay ny ataontsika hoe asabidy ny sokatra moa fa tsy resahana tsony ny sokatra misy hatramin'ny $100 ka hatramin'ny $1000 dia sokatra lehibe ireny vo tsy helitsika na eny hoe misy sokatra 420 ndray tratra taria La Réunion valo valizy lasa tany Comore zany anisan'ny perta ao atsika daholo